fa hoan'ny Andriamato Marcel Rakoto Malalakosa filohan'ny Malagasy rugby dia nambarany fa dia efa tsy azo andrefesana ny avy teknika ny Madagasikara intsony ny rugby dia amin'ny faritra ny ranomasimbe indiana fa dia ny tanjona dia ny hiseho sehatra eo imason'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny faninanana zany amin'ny fidina tompon-daka eran-tany na ny lalao olympique ato ary dia itafa amin'ny mpanao gazety ary amoaka mivoaka malagasy ny fandaram-potoana ny makidy Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena iry zareo anivon'ny Malagasy rugby mitondra fanazavana mikasika an'ina izay Andriamato Marcel Rakoto Malala. Ny ankapobeny aloha zany zao dia tena mbola hisy zavatra ho ataon'ny Malagasy rugby lehibe mihitsy zany ohatran'ny hoe fampitana amin'ny vahoaka Malagasy sy ny petit baolina lavalava ny fandaharam-potoana rehetrarehetra satria ny zavatra tiana marihana zany dia izao hoe ny Malagasy rugby zany dia efa tsy mitsinjotsony hoe anina continental zany fa ny international mihitsy zany hoe ny Jeux olympiques sy ny coupe du monde ireo zany mitanjon'ny Malagasy rugby amin'ity taona ity zany na ho an'ny rugby à 7 io zany na ho an'ny rugby à 15 ary zavatra mariha fotsiny zany dia izao hoe tsika zany eo amin'ny rugby à 15 dia hiatrika ny champion d'Afrique sady éliminatoire ny coupe du monde amin'ny volana zao ary ny ekipa sangany zay tafakatra efatra voalohany aty Afrika zany no hiatrika zany ilalao fahamarana zany dia i Afrique du Sud, i Madagasikara, Kenya ary Uganda. Dia ny ankoatran'izay zany dia éliminatoire ny Jeux olympiques na ho an'ny rugby à 7 vehivavy na ho an'ny rugby à 7 lehilahy dia zavatra zay zany miandry ny Malagasy rugby amin'ity tontolo ary mampafatazana ihany fomba malagasy amin'ny fomba rehetra communication no manaovana.